mila tena inspiration be ny resaka ary matetika ny zavatra inon'ny olona de hoe rehefa manao art ianao matoa ianao manao tatouage be matoa ianao mana dreadlocks be de dikan'izay ianao zany mifoka rongony eo ambadika eo na misotro toaka ahoana ny fomba fijerin'ny tahina momba an'izay de fantaniko koa hoe tahina ve eo anisy taona zany nanandrana an'ireo mba inspiré ny tahina source d'inspiration ko aloha de ny anahy tsotra ny espace de vie-ko ny zany hoe manodidina anahy ao anatin'le tokantranoko ao io zany efa source d'inspiration voalohany indrindra tsy mila toka io tsy mila rongony io fa fahaizanao matsapa hoe ty fiarahamonina ianako ty misy fiarahamonina misy fijaliana misy hafaliana misy ireny rehetrarehetra ireny ny source d'inspiration voalohany satria fiarahamonina daholo ny resantsika ao ianao zany rehefa mpanankaty ianao de fiarahamonina ny resanao fa tsy hoe miresaka zavatra tsy hita maso any alavitra be any ianao fa tsy maintsy ny fiarahamonina aloha zany ny olam-piarahamonina ny sosiala zany satria ny anahy ny tema fampiasako ny tena sosiala politika reny zany afaka esana ao anatin'ny asan'ny mpanankaty reny le source d'inspiration voalohany ny produit hafa zany ohatra hoe fanampiny fotsiny reny reny ary ndraindray raha amiko aloha tsy de tsara loatra hoe mamitoka manao sary na hoe mamôly be na mamrongony be amiko sa tsy de tsara satria fahatsapako azy satria tam'zananao zay tenanao zay hitako hoe tsy mandeha amin'ny laony mahitsy le ataoko tsisy tsy tsapako hoe le fanahy le zavatra tsy ao le fanahy tsy haiko hoe ahoana manao zavatra fa amiko zany ao manao zavatra hoe de amiko misy fanahy io de le fanahy zay tsy ao amiko le banga le izy satria tsy zatsolo le ao fa lefa le zavatra tsy haiko hoe fany amin'ny zavatra hafa ny saiko de tsy mifanena tsy mety mitapo le lalatsaina ny ankoseko zany na moatsy hoe misy artiste fokany ola hoe mifoka rongony ka hoe andeha hanao sary de kose tsy le rongony mahatonga ny sarinao tsara tarehy be na le fisotonao taoka fa le fahaizanao mandinika sy mizara de fiarahamonina manodidina anao de etaetanao satria expression moa le teneny eto zany hoe hevitry ny tena manokana hevitry efa manao sary moa zany asa famoronana de to de mazava ho azy fa ny hevitry ny tena manokana am'seho de ahoana indray no fomba ametrahanao ny vidin'le art ataonao ny anahy moa ny fijeriko azy ny expérience amin'ny côte be zay ny ilaina hoe alefasiny CV sy biographie satria zay zany ahafantarana mievaluer ny evranao sady hoe tsy afaka tonga ianao zany androany de hoe iana midika 10 millions raha ngaty hosodokona ataoko ty tsy mety zay mety misy hividy any tsy tsy mety eto zay fa rara be angamba zany mety hoe olona ray amin'ny 10 angamba zany na olona ray amin'ny 100 mety atako avoaka azy zay zavatra zay d'accord satria zay le marché de l'art rehefa misy fenitra arahana de tsy maintsy reto no atao mba hitsofoana ao anatin'ny tsenany zavakanto de ao amin'ny tsenany zavakanto nefa tsy afaka manao hoe varivarotana ho an'izany zao daholo na hoe tonga de zay tiako atao no atao tsy afaka satria zay le matiana zany misy dingana arahana foana le izy de le dingana arahana io zany io moa zany raha fizarako aminazy amin'olona de raha te hanasa sary de za manontany hoe raha te hanasa sary na te halalala kokoa zany de za miteny hoe tonga avy ao amin'ny zary galeria ty aminay fa afaka mizara zay afaka zaraina akoatr'izay moa le safidiny tsiraray le izy za manokana tahina za olona mpitsanga tsy hoe mpitsangatsangana fa mandeha matetika any andafy miresaka asa sy miresaka association de rehefa any andafy ny zavatra hitako
ny zavatra jerevanao voalohany momba n'le firenena zay olalovanao dia ny resaka arany zareo sy ny tantarany sy ny hoe inona marina ny mampiavaka nyity kolotsaina anankiray ity. Zany mahita hoe eto Madagasikara lasa very zay hoe very tanteraka satria raha manisa hoe misy 32 millions ny gasy nefa nisan'ny musée eto Madagasikara mety tsisy folo kory ary ngamba. Dia inona ny zavatra azon'ny tanora na ny olona atao mba ahafahana manatsara an'izay dia amin'izay koa zany hoe mampitombo ny isan'ny musée ary ilaina ve reny raha fahitanao anazy dia ahoana no ina mety toro lalana afaka conseiller tahina mba ahafahantsika manatsara an'izay. Tiako faritana aloha zany hoe mila fatana aloha zany ny anjara ndraiky sy mpalakato dia ny anjara ndraiky sy fanjakana. Ny anjara ndraiky sy fanjakana zao tafiditra ao anatin'ny anjara ndraiky sy fanjakana zany resanao zany ny fanokafana ny sekoly, fampitomboana ny musée, valorisena an'ireo patrimoine culturel rehetra matériel misy eto amintsika. Ahoana no valorisena an'ireny reny amiko reny anjara ndraiky sy ny fanjakana. Zany hoe rôle ny fanjakana zany manao inona indray ny rôle ny mpanakanto indray no ohatrany hoe sesika izy no mpanisy ny hatsarana, mpanisy ny adievitra ary afaka mizarana tsoina inona natao hoe hatsarana satria sanora tsara fa mpanakanto dia mpanao hatsarana zany no mpanakanto zany zany kanto zany zany zavatra tsara zany hoe ianao zany anao mpanakanto aloha ny tiako tsipihana voalohany dia hoe anao kanto dia zany kanto zany anao tsara satria ny kanto zany zavatra tsara dia zany hatsarana zany zany mpanao hatsarana zany zany ianao tokony hoe rehefa anao zavatra dia makany amin'ny tsara foana ianao zany. Zany hoe zay hoe modèle tenentsika teo voalohany makany amin'ny hatsarana. Ny fanisiavana amin'ny musée eto Madagasikara fanampiana moa zany amin'ilay efa misy dia makany amin'ny hatsarana. Ny hatsaran'izay tsy afaka lalabe mantsy ilay tenao satria amiko tena asa fanjakana nyty resakitsika ity. Mahatonga ana manontany an'ilay izy mantsy satria par rapport amin'ilay hoe ianao nanokatra an'ilay galerie le izy art galerie dia mino aho zany fa afaka miainga avy any amin'ny olon-tsotra koa ilay izy fa tsy voatery hoe hiandry ny fanjakana. Ny olon-tsotra afaka manao musée privé zany hoe fa tsy manaraka le fenitra mamusée azy tena hoe tiana atao hoe musée araka le resaky ny UNESCO sy ny resarehetra reny fa ianao zany manao musée fa collection ianao zany ao amin'ny musée anao collectionnao manokana collectionnao manokana collection privé dia iny zany afaka ataon'ny artiste rehetrarehetra iny na olona manam-bola be ary afaka manao an'iny hoe ohatra hoe za zany manam-bola be dia mividy œuvre ny olona maromaro artiste manerana nosy dia ataoko anaty trano be iray dia afaka miditra ao ny mpianatra mikaroka ny mpitsidika izy moa tsy amidy tsony zany satria efa musée tsy zavatra tsy amidy tsony ao anaty musée zany fa tonga dia efa raha fotsiny reny zany eto amintsika aloha mbola tsisy vitsivitsy any manao collection privé zany fa tsy atao musée fa atao ao an-trano fotsiny. Ny hevitry ny musée aloha hitako hoe tsara fa mbola lavidavitra satria amiko misaraka roa mahitsy le asa sy asa-panjakana zany amiko. Anjara ndraiky sy fanjakana ary eo indrindratsika izao za zany resy lahatra hoe ny olona zany hoe na ny mpandrarà na ny mpanao ara dia manana andraikitra eo amin'ny tontolo iainana zany eo amin'ny manodidina satria tsy afaka hoe andraikitra ny anina zany na tsy fa isika moa zany tafiditra ao anatin'izay tontolo isan'andro zay. Ahoana indray ny raha fomba fijerinao anazy ny andraikitry ny mpanao ara amin'ny fampianarana sy amin'ny fikolokoloana ny tanora? Fitaovana iray tena tsara indrindra amin'ny fanabeazana ny tanora amiko. Ny antony lazaiko an'izay ao anatin'ny fahatanorana ao no tsika ny tia karokaroka indrindra dia zavakanto nefa mamelatra antsika lafindray ny ara-panahy ny ara-teknika ary ny lafin'ny fiarahamonina. Zany hoe fiarahamonina zany
le source d'inspiration resaka tetsy am-boalohany satria ioanina afaka raha tsisy io de tsy afaka mamory ninina ny teknika io moa zany efa le resaka tetsy am-boalohany hoe mety tonga de voajanahary aminao afaka ianarana de ireo fitambaran'ireo rehetrarehetra ireo zany amiko a ahafahana manatanteraka an'izay zavatra tenenao zay raisiko ohatra kely fotsiny hoe raha ny tena zao tapa-kevitra hoe andeha hanao galerie ny antony nanapa-kevitra hoe nanao galerie aloha de zao hoe amidy aiza reto sary eto efa misy 30 ao an-trano tsy andeha tety toerana vitsivitsy ianao efa manana ny calendrier daholo ny olona nefa ianao tena exposition ozy hoe amin'ny volana mai andeha hanao exposition amin'ny volana juin andeha hanao exposition fa reto efa vonona amin'ny volana juin tsisy toerana ahafahanao manao exposition fa hoe amin'ny volana novembre na décembre zany hoe ny nofinofinao aloha zany mikatso eo de ahoana zany ny hevitra de namorona ohatrany hoe mamorona orinasa any ianao de foronao zany aloha le orinasanao amarotanao produit anao le marché zany foronao le marché satria mividy sary zany tamin'ny 2011 zany mbola mivoaka le crise 2009 tsika de any amin'ny 2011 ianao andeha hanao galerie d'art contemporain Antananarivo lazain'olona fa niredireda tamin'izay ny olona mbola migrève be ao Analakely ianao andeha hanao galerie d'art contemporain ohatrany hoe tsy possible zany nefa possible nandeha izy nisy nandeha ny programme rehetrarehetra de zany hoe tiako tsipihana kely eto fotsiny zany rehefa masaka ao an-tsaina ny zavatra ray ka hitanao fa ry ny lala mazava kizora rehefa hitanao hoe tiany afaka manampy sy rehetrarehetra amiko mandeha tsy hoe mora fa fluide le fanatanteranao le asanao satria zay mahatonga le asanao androso ianao zany tsy afaka le sary 30 teneko anao zao raha nateneko tsy afaka androso ivatrandreo raha vao tsisy azay rehetrarehetra teneko azay de zay zany hitako hoe zava-dehibe de ny mpanakanto a tokony hanana fomba fijery ino moa zany tsy voatery zay mpanakanto de mpanao sary de mpandrevirevy fotsiny fa ianao zany tokony manana esprit entreprenariat ao anatin'ny sainao daholo rehetrarehetra satria le vao tsy alehanao zay de frustré ohatra anao de be da be tsy hitanao eto Madagasikara feno artiste fa nany an-trano daholo